raha mbola misy tehaka mirefitrefitra mihoatra amin'izany dia ataovy satria tsy ho an'ny olombelona le tehaka ny atanako anao fa ho anina i Andriamanitra raintsika. Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve. Alleluia. Dia miarabantsika rehetra tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy dia miaraba anareo izay any tokantrano any izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube. Fahasoavana lehibe ho antsika tompoky ny miaraka manompo an'Andriamanitra tahaka izao ary nono fa izay tena vonona ny anompon'ny tompo amin'ny fony rehetra ahitan'Andriamanitra izy. Raha katsanareo fantatra amin'ny fonareo ao dia ho hitanareo ao i Andriamanitra. Ko amin'ny anaran'i Jesosy ahitan'Andriamanitra ny anao. Inona ny zavatra ilainao ho ataon'Andriamanitra aminao, ho tanterany aminao an'izany. Ndao militeka iatsika rehetra tompoko. Jesosy Jesosy mahery mahagaga tsy miova omaly anio mandrakizay sady zany ve. Alleluia. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra tompoko. Andeontsika hitsangana dia hisaotra azy ametraka ty fotoana androany tolakandro ity ho fotoana tena voata tena voata tena voata. Ianao tena mandray tena mandray tena mandray. Atsakany tananao dia hivavaka miaraka be mihitsy sika. Andriamanitra rainay eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy, manome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy ary mametraka ty fotoana androany ity amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Na izany iza tonga eto anio no ionanay aminao Andriamanitra ary ionanao aminay ihany koa. Ka na izany iza tonga eto dia andray izahay, andray izahay. Ny marary ho sitrina amin'ny anaran'i Jesosy, ny marary ho sitrina amin'ny anaran'i Jesosy, ny manana olona ho fijerina amin'ny anaran'i Jesosy, ny manana olona ho fijerina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny rehetra tena voata 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 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'ny reto groupe de louange reto ny herin'Andriamanitra ary isy herin'Andriamanitra hiampita any amin'ny tsirairay avy miasa miasa amin'ny fomba lehibe sady mahagaga indrindra. Halleluia. Amen. Epitsakana antsika no andrany ekipa-pitarika fidiarana anoizana fotoana izay efa natomboka tamin'ny hira sy narana vavaka teo. Tena manompo an'Andriamanitra amin'ny folo rehetra. Aza velandalo fotsiny ty fotoana androany ity fa mba ho tsapana hoe tena nanompo an'Andriamanitra androany ary zao ihany koa tena nandray zavatra avy amin'Andriamanitra androany. Vonina ve? Vonina ve? Teka mabe sika raisika pitarika fidiarana. Tavy mafimafy ny tehaka atsika ho an'Andriamanitsika. Raha mbola misy mafimafy izany dia atao foana ho an'ilay anary atsika. Halleluia. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ary ny fiadanana ho atsika tsirairay avy eto amin'ity toerana ity sy amin'ny manaraka eny amin'ny tambazotra eny lavitra eny. Ary isaoranay Andriamanitra lehibe no nanana antsika any apôtre mivady ilay ray aman-drenitsika mitaizatsika. Mino mbola ampiasain'Andriamanitra mihoatra lavitra ny nampiasaina izy teo aloha tanatin'ny 25 ans iny izy ka ho hitany Madagasikara fa manana lehilahin'Andriamanitra ampiasaina eto Madagasikara Andriamanitra. Amen. Misaotra an'Andriamanitra koa fa tonga eto Pasteur Emile mino izay androany andray fahasoavana noho ny fampiasan'Andriamanitra anao. Raha tianareo ny ray aman-drenitsika dia ndaontsika tia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Halleluia. Ideran'Andriamanitra atsika. Matoa anao tonga eto aza atao hoe noho ny fiezanao fa teo ny tanan'Andriamanitra ny tantana anao. Ary raha nompo eto anao androany avelao ny alahelo, avelao ny asasaina. Aza manaiky hoe ho domine ny fahavalo ianao, aza manaiky hoe ho dirige n'ireo evidratra alefa amin'ny fahavalo ianao. Fa aoka anao androany
anaiky ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra. Fa izay tarian'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Ary Andriamanitra antsika tsy lany paikady, tsy lany hery, tsy lany fomba ikarakarana antsika sy amonjenantsika. Amen na. Izay mino fa hovonjen'Andriamanitra androany ndao iteatanina mafon'Andriamanitra. Halleluja. Mialohan'ny hiderantsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ndao tsika hijery salamo. Salamo 139. Mety dinganiko kely izy io satria fankalazana an'Andriamanitra eo. Salamo 139, 1, 2, 3 dia rehefa avy tonga dia mandeha 14 tsika. Iarahantsika mamaky io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra efa eto amintsika eto. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova efa nandinika ianao ka mahalala. Manara 2. Ianao no nahalala ny fipetrahako sy ny fitsanganako sady mahafantatra ny hevitra eny lavitra eny. Voadiniko ny toetra na mandeha na mandry ary fantatra ho tsara ny aleako rehetra. 14. Hideranao aho fa matahotra sy matalandro ny nanaovanao ahy. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromaro izany. Halleluja. Averintsika 14A io. Hideranao aho fa matahotra sy matalandro ny nanaovanao ahy. Matoa izy nanao anao tahaka an'izao a, misy planina tsara tia natao aminao. Ka noho izany, androana atsika tsy hijery izan'izy, tsy mampaninina na dia voadona ary ny eo ankaikinao fa raha hidera eto ianao, aza varimbarina fa Andriamanitra anao ka sandratrao avy ao am-ponao dia naraka zany ny fihetsiky ny tananao sy ny tongotrao. Halleluja. Ndao tsika hideran'Andriamanitra ary tsy eto ny herinao tompo fa mangetaeta ny fiasanao ny olonao tsirairay avy eto. Afaka nofony fatanina ho an'Andriamanitra ve tsika? Halleluja. Eto ny fanatrehanao ry Andriamanitra. Amando izay indray anao androany. Kasika ny fiangonana indray anao androany. Izy fifohazam-panana eto aminay Androndrakely. Ka iampahaka any amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara izany. Isaoranay anao ny fiasanao. Halleluja. Fasandrato an'Andriamanitra izany, ikasika iny tananao misandratry iny izy androany. Halleluja. Tompony herinao. Tompony herinao, também e santo turizar. Cuida
ianao irery ihany ny anteranay ary ianao irery ihany no fiainanay. Eto ianao izay antsonay efa teto talohanay ianao. Amin'izao fotoan'izay Tompo, miasa ianao fa manaiky naizanaiza hitondranao izay fiangonana, manaiky ninona no ampiasainao izay fiangonana, fa miasa ianao fa eto ianao. Tsy misy miafina aminao ny fiainan'ny olonao eto Androndrakely, tsy misy miafina aminao ny projet ny tsirairay avy. Mino a Tompo fa manana stratégie divine ianao hitondranao izay fiangonana, ka manaiky izay amin'izao fotoan'izao eto ianao, miasa ianao. Amen. Halleluja. Eto ianao, ataovy izay tianao atao. Halleluja. It's
Etiko ianao amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra nompoanao eto Andriamanitra dia tena hitanao marina tokoa. Inona ny lain'retolonreto aminao? Ianao no mahalala ino anatin'ny fony no anatin'ny saina. Amin'ny anaran'i Jesosy ataonao tanteraka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ataonao tanteraka izany. Ary ity herinandro diavina ity herinandro magaga ho anay. Herinandro magaga ho anay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Mankatoerana isika tompoko. Dia andao isika mbola hanokana fotoana hanaovana vavaka miaraka. Tena samy hanandritra amin'ny feontsika isika tahaka ny nataon'ireo apôstôly. Tantarain'ny Baiboly zao a rehefa tafalatsaka tao anatin'ny fahaverezan-kevitra ireo apôstôly. Tena hoe tafalatsaka tanteraka tao anatin'ny fahaverezan-kevitra. Tsy nasa nitory ny filazantsara tahaka ny efa nataony teo aloha. Tsy nasa nijory vavolombelona ma apôstôly azy ireo. Tsy nasa ny vavaka ny marary. Dia soa ihany fa namangy azy ireo fanay masina dia niraisaina izy rehetra. Dia hoy ny Baiboly hoe niaraka nanandritra amin'ny feony tamin'Andriamanitra izy rehetra. Ary sujet mitovy no nety teo ny atrehan'Andriamanitra. Hoy ry zareo, Tompo, jereny fandrahonana. Meo anay mpanomponao, ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana. Ombany ny anjeranao, ny tananao, aranao famantarana sy fagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Tena ny ray hevitra, ny ray fo tamina sujet anankiray ry zareo. Dia niaino Andriamanitra, dia hoy ny Baiboly, asan'ny apôstôly toko faefatra, 2:30, dia nalatsaka Andriamanitra fanay masina, dia nifotrofotra letran'izay ny angonany, dia feno fanay masina izy rehetra. Dia teony eo ihany tafaverina tamin'ny lohan'ny ray ndresaka ara-panahy. Ny hafanam-po ho an'i Jesosy teony eo ihany lasa izy ireo nandeha nitory teny tamin'ny mpahasahiana. Amen. Zay mihitsy any ilay ho ataontsika eto. Iray fo, iray fanahy, hiaraka hanolotra fiarantsika ho an'Andriamanitra ary hamoha ny fanantsika mba tsy hatory mihitsy. Tsaroaka ihany koa tamin'ny fotoanandro nanaovan'i Paoly veloma tamin'ireo loholona tao Efesosy. Tamin'izany no nanambaran'i Paoly hoe tsy hitanareo intsony aho izy fa zao ny fananarana omeko anareo. Dia inona nataon'izy ireo tao an-tanàna aloha dia niaraka niraisaina nandohalika nanao vavaka izy rehetra. Vita iny dia nanatitra amin'ny Paoly apôstôly teny amin'ny saranatsambo izy rehetra. Dia mbola voalasan'ny Baiboly hoe niaraka ny vavaka teo amin'ilay plasy teo amin'ilay torapasika indray izy rehetra niaraka nandohalika ny vavaka. Dikan'izany a zava-dehibe mihitsy ny anaovantsika vavaka, indrindra fa miaraka manao vavaka arahana firaisan-tsaina. Sujet hoe tsika amin'izany dia ny fanehorantsika teny fa itsika rehetrarehetra zao dia anompan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Tsisy hemotra, tsisy heverin-dalana, tsisy hiala amin'i Jesosy. Na inona mafy ny olana ady hatretsika any ambadibadika any a dia zao ny voaditsika. Tsy hiala amin'i Jesosy aho. Amen. 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 Tsy hiala amin'i Jesosy zany mihitsy isika. Ary ny fanahintsika zay matory, matsapa hoe matory, foazitsika izany. Tena foazina, tsy avelantsika hatory mihitsy satria tsy hoe intsony dia ho avy Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Ka zay rehetra kristianina olon'Andriamanitra an'Andriamanitra ka hoa tafafotsara tsara ny fanahiny azo antoka fa hitserana Jesosy. Ary ny riko mandra-patokany ny fiavian'i Jesosy. Zay rehetra kristianina tafafotsara mifono fanahiny, zay rehetra angatanao amin'ny Andriamanitra, irinao amin'ny Andriamanitra, angatanao amin'ny anaran'i Jesosy, irinao amin'ny anaran'i Jesosy, ataon'Andriamanitra ho azonao zany, ataon'Andriamanitra tanteraka, ataova maina mafy be. Sasany aloha hitako tena mafana ny fony
sasa dia fotsiny hoe ty olakandro tokoa ve ny andro fa tena sehony hafanamponao ho an'Andriamanitra amen na andaontsika aloha anao hira anankiray miaraka anehoantsika hoe tompo ndreto zay miraisaina anao hira aveo ivavakantsika raisaina andohalika anao vavaka ataontsika zay falorateny izay andao azy See what do is
andalika vavaka tsika rehetra ho anareo zay anitokantrano akioka manaraka zao fotoam-pivavahana androany zao afaka mandoalika ainao inona ny antony mahatonga anao tsy andoalika manolora tena ho an Jesosy ary foazo mifanainao fotoana tsy tokony hatoriantsika tsy olo mantsy izao foazo mifanainao andao andoalika vavaka tsika rehetra samy manokatra mivavany tena se olona efanamponao le firehetanao fa ho an'Andriamanitra ainao ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao samy mivavaka izy samy mivavaka izy samy mivavaka izy samy mivavaka tsika rehetra toy izy mivavaka ho antsika rehetra roa le devoly izay tsapanao hoe misitrina anao hiverin-dalana na mitona anao mba tory ny fanahinao roa izy amin'ny anaran'i Jesosy roa ihako raha mampirorosaina anao izy satria isika rehetra rehetra toka eto dia olona mendrika ny hovaliana vavaka mendrika ny hovaliana vavaka mendrika ny any efain'Andriamanitra ny iritsika rehetra isika
Ok, vavaka tsika rehetra tompoko. Aokaloy ny vavaka zay anentanako atsika rehetra isika. Maloratena. Lazao amin'ny Andriamanitra fa ho foazonao ny fanahinao. Tsy atory zany ianao. Tsy atory zany ianao. Tsy atory zany ianao. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Lehibe ny famindraponao, ny fahasoavanao. Ho amin'ny rehetra tonga eto ny tananao Andriamanitra. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Misaotra tompo, misaotra. Gesù, 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 omeko anao ny fianako. Gesù, 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 omeko anao ny fianako. Raha niditrako teo aloha, sy ny otanatako, dia ifonako aminao hoe omeko anao ny fianako. Raha niditrako teo aloha, sy ny otanatako, Gesù, 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 amen. Gesù, Gesù, omeko anao ny fianako. Gesù, 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 sisa umeo Jesus niandro sisa gavano okanipona ho an'Andriamanitra niandro sisa umevoninahitra amin'izany ny Andriamantsika raha niandro sisa amanina Alleluia Gesù, 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 amen. Gesù, alleluia. Gesù, omeko anao ny fianako. Gesù, 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 omeko anao ny fianako. Makatoerantsika rehetra. Dia apetrao eo fonao tananao. Raha eo amin'ny mampanomponao ahy dia atolotro eo an-tananao ty fiangonana ity. Fiangonana hitoetra amin'ilay toepanahy akasitrahanao. Tsisy apahan'ny fiainany ity zao tontolo zao ity ka mbola naraka an'izao fiangonana izao. Ary tsisy toetra na toepanahy gentilisa ka mbola hita amin'izao fiangonana izao.
raha eo no ny famindramponao lehibe sy ny fahasoavanao ndreto izay rehetra manolotena ho anao ka hitafy an' Jesosy Kristy, hitafy an' Jesosy Kristy. Izany no hitan'ny olona eo fiainanay na aiza naiza no misy anay. Fiangonana mifotanteraka izahay, tsy misy matory intsony ny fanahinay. Fiangonana tsara fiomanana izahay, tahaka andreo Virginia dia miendry hitsena Jesosy eny amin'ny rano lanitra izahay, ary amonjy an'ilay toerana no many Jesosy ho anay izahay. Misaotra andreo mpo ary mandra-patonga zany rehetra zany. Taio ny fiangonanao, taio rehefa avoaka ny trano, taio rehefa miditra ny trano, taio izao tanàna, taio izay ny atsaha, ny ateraka ny kibony rehetra. Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy, hotahina, 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 hotahina. Ny asa tananay hotahinao, ny fameloma-tenanay hotahinao, sy zavatra rehetra ataonay hotahinao, ary ho vavolombelony fisiny herinao izahay. Mandra-piava le fotoan-dehibe hitsenana an' Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Ho amin'izany anety fiangonana ity, ho amin'izany anety fiangonana ity, ary nitetika ny devoly rehetra ho zoloko andehamoka, tsy ahita hevitra, tsy ahita lalana amelezana anay. Afanafoanao zahay, misaotra Jesosy. Amen. Hitondra ny fanatitra indray tsika amin'izao fotoana izao, ka dia manomeza vokatra mifonao ianao, manomeza tena amin'ny finoana ianao, mandroso ianareo tondra ny mpafolo-karena, rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Da ho azy mbola hitoy anompotompo amin'ny alalan'ny hira isika. Jehovah
tomposika to raha mbola misy mafy ambonin'izany dia ndao dia raha sika n'Andriamanitra. Alléluia, alléluia. Antony kely ny akaikinao adinao ny trano anga le alléluia anao hoe ahoana ozy? Alléluia, alléluia. Le alléluia tena ho an'i Jesosy. Alléluia, voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Tsara ny manompo ny tompo e. Faly miarahaba sika rehetra mamerina fiarabana izay efa noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teny am-piandohana. Ny tompo anie hita sika tsirairay avy. Miarahaba ny ray aman-dreny apôtre Adolphe Mivady ny ositra avy any amin'izy ireo no mahatonga sika tafavory eto ka dia ho an'Andriamanitra ny mivoninahitra noho ny amin'ny fisin'izy ireo. Izany miarahaba mpanaraka amin'ny fandaharana ihany koa. Mino afa ny anjara omen'ny tompo asika eto dia tahaka izany ihany koa no omena azy ireo manaraka amin'ny fandaharana. Resy lahatra ny amin'ny fisin'ny tompo eto amin'ity toerana ity aho satria rehefa nihiran'le hira farany teo zao mafinaritra be no misaina azy. Ianao no maninona izy teo izy? Mamasy ahy isan'andro. Raiso ny anjaranao amin'ity androandroany ity raiso ny famasiana ho anao. Aza atao hoe hira fotsiny zany fa isaky ny tonga ianao dia mitondra mody. Amen. Tsy misy mialamaina ny tonga eto amin'ity toerana ity satria eto mipamasy asika. Amen. Na tahoana kepomason'ny nofo dia vavaka metraka ny fosika eo anatrehan'Andriamanitra satria ny teny efa voatahatra amin'ny voalohany fa ny fosika no angatahana fitahiana mba tena hahay andray any amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Trami mivavaka tompoko. Raha eo dia raiko ianao Andriamanitra, misaotra noho ny amin'ny fanatrehanao mahagaga. Tanteraka eto ny teninao sy afy ty toerana ity fa tranonao Andriamanitra. Ka izay rehetra tonga eto dia mandray fahasarana avy aminao. Tompo, hienony amin'ny teny izay nampitondranao eto amin'ity toerana ity indray izay. Aza vela ompiany fotsiny ihany izay Jesosy fataovy tena misy anjara ho anay eto androany. Ny kelikely ery ka hoe mahery aho. Ny kivy ka hoe matanjaka aho. Ny marary ateny hoe sitranao. Satria iseho eto ny voninahitra ao Andriamanitra. Saotra tompo malala foananay ny herin'ny fanaratsy. Mahatonga ny fosy mahay mandray teny tsy ampenina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Resy ny fahavalo. Saotra tompo afenao ambany elatra ao afenao ny miseho. Sady hiraka ihany fenao kosa tompo afaka manova ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Alléluia. Jaunina toko fatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Teny dia teneniko efa mahazatra faheno fa manakambara amintsika Andriamanitra. Tomba iara-maky fa isika senjery io koa. Isa 2:3 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahatokana mba sy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Eto le olona mandray ny fiainana mandrakizay. Eto le olona hanana fiainana mandrakizay. Amen. Tena ny kely ny akaikinao ianao le olona hanana fiainana mandrakizay hoe. Amen. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahy tokana mba sy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Raha jerena amin'ny angle j'ai des mots kely fotsiny dia izao. Tena tian'Andriamanitra izao tontolo izao ka dia nivory ny tao an-danitra dia nandray fanapahan-kevitra andefany Jesosy zanan'ilay tokana mba ho famonjena ny olona mino eto amin'ity izao tontolo izao ity
ka io olona mino io dia natao ho azy ny fiainana mandrakizay. Amen. Izay ry angla hafa ndray hafa ohatrany mbola izao tontolo izao loatra izy zany. Aizy ty izao tontolo izao ty aloha? Aizy ianao io? Eto amin'izao tontolo izao isika. Raha atao zasy ianao ndray, toy izao no fitiavan'Andriamanitra asy ianao. Saotra n'le manao amen. Na mola vola hevitra Andriamanitra ka nitaterahany handefa ny Jesosy zanany ho famonjena n'izay mino, dia zasy ianao zany, ary homena fiainana mandrakizay. Amen. Andriamanitra mandinika ny tontolo narindry. Tena rehefa nanapa-kevitra andao alefa ianao Jesosy. Tsy maintsy ho vonjeny io rahalahy io, tsy maintsy ho vonjeny io ranabavy io, tsy ho voavonjy io raha sy ianao no nidinendry. Ka dia mandehanana dia tokana azy ianao mba ho famonjena azy, satria za mahita finoana ao aminy. Mahita inona hoany? Satria za mahita finoana ao aminy, ka dia ho vonjena izy, ary ny famonjena azy dia sy famonjena azy eny amboniny tany any mba hahita fifaliana, fa ho vonjena andova fiainana, dia fiainana mandrakizay. Tsara ny anjara lova asika. Amen. Tena tia asika Andriamanitra. Manina hoe Andriamanitra? Tena tia asika Andriamanitra. Sy miova ny ao am-pony, dia ny hamonjy asika, hanome fiainana asika, hampiavaka atsika. Za nandinika n'io teny io tamin'ny alina, rehefa ny vavaka maraina alina dia namerimberina ny tenin'Andriamanitra izay nomeny ho entiko, dia nandinika n'io teny io dia variana teo ny nahavariana dia teo amin'ile hoe fitiavana an'izany nahatonga an'Andriamanitra nandefa ny Jesosy ho an'le anina tonga dia fitiavana ozy. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izy zao tontolo izao. Ao amin'izao tontolo izao sy ianao rery fa tena izao tontolo izao mihitsy ny tiany ho avotana, tiany ho afaka amin'ny fanandevozana, tiany handova n'le fiainana mandrakizay. Fa rehefa ny vakiko ihany dia ny doniako ihany, doniako hatramin'le faingo, dia mahita n'le teny hoe mba sy ho very izao tontolo izao. Zay ve? Aloha very kantra dia misy sotafitra. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Dia rehefa nandinika an'izao tontolo izao izy, hitany ianao. Aleluia. Fa rehefa nandinika lalina ihany izy dia hozy izy hoe mba sy ho very. Raha tena diniana amin'ny fosy miangatra, ho avitra ve izao tontolo izao? Sy izao tontolo izao rehetra na dia tiany no andovany mandrakizay. Fa no azavaina mazava be mba sy ho very iza le mino azy sangano ny tanan'izay mino azy dia le sy manangana zay revo fotsiny. Za izy. Fa raha misy sy manangana dia efa somary hafahafa ihany satria marina fa tian'Andriamanitra. Sy miteny Andriamanitra hoe sy tiako isy nanangana io, sanatria sy ato an'ele olona fa sy ato le sy nanangana fa hany fa za mitady azy. Tian'Andriamanitra ny olona rehetra, fa Andriamanitra kosa ny roany dia hanavaka ny olona mino azy. Fitahiana lehibe ho anao ny finoana an'Andriamanitra. Fahasoavana lehibe ho asika ny finoana an' Jesosy. Satria hanana fiainantsika. Hanana inona hoe tsika? Hanana fiainantsika. Ary sy ampy le hoe fiainana fotsiny,
fa hanana fiainana mandrakizay. Raha lasana bavy, efa voaomana ny mandrakizainao, efa voaomana ny mandrakizay sika. Ny fotoana no andrasana hoe vinary aho mba hifaly amin'ilay mandrakizay, efa voaomana ho aho. Halleluja. Fa voavoatra zany e. Fa Andriamanitra kosa sy hoe ny mandrakizay ihany ka, fa ny androm-piaina sika sisa anavaka anao Andriamanitra. Amen. Anavaka sika Andriamanitra, ahita fahombiazany sika e. Zoro vavolombelona foy afa mahafinaritra ny tompo e. Tsara Andriamanitra. Za avy niala tamin'ny toerana nandehanako dia nisy message tonga anankiray. Io zao mbola vao nandinika an'le, satria namany valiko le message dia mbola nanoratra ndray izy, nanoratra farany. Zao ny zavatra nisy tamin'ny tirana bavy anankiray, sy pino ato amintsika. Fa misy vondrom-bavaka anankiray ataona izay dia amin'ny vondrom-bavaka io za mampahery ny olona foana. Ahoana moa ny amataranao fahomban'Andriamanitra ianao raha tsy misy inony ty. Misy olona mahita hoe tena misy an'Andriamanitra ty olona ty, tena miaraka amin'ity olona ty Andriamanitra. Dia ahoana ny amataranao azy? Miresa fosiny an'Andriamanitra tompoinao amin'le olona. Dia eo ny olona mahafantatra, ay ve manompo an'Andriamanitra velona ty olona ty e. Dia amin'ny alalan'ny resakao dia vao mandeha manao ohatr'izao ianao dia maninona avy aoriana izy? Manaraka anao izy, satria Andriamanitra velona ny tompoinao. Dia nampianatra an'izany tamin'ilay vondrom-bavaka. Dia rehefa nampianatra an'izany dia azon'ilay olona tao misy kosa aloha le fampianarana isaorako ny tompo. Satria tamin'ny Alakamisy teo ny ampy ny olona tao anatin'ilay vondrom-bavaka io. Dia rehefa ny ampy ny olona tao dia nisy vehivavy anankiray efa pino izy, efa pino amin'ny fiangonana hafa sy fiangonana RHEFI. Dia izy tonga ao io na eno izy fa misy vondrom-bavaka eo an-tanàna dia mba nisany tonga izy nanaraka an'ilay vehivavy. Rehefa tonga tao anefa izy olana no nitantarainy tamin'ny farany. Tena misaotra an'Andriamanitra ozy fa misy vondrom-bavaka eto tanàna eto. Fa za io ozy dia tena totry ny olana. Ary ny olana nitantarainy hoy ny fomba fiteniny zatovy, samy masina taniny. Satria raha io olana mahazo azy io no mba mahazo ny tena koa dia mety ho tratra ihany hoe Jesosy eo aizy ianao. Olona tena tsy haiko tokantrano mba ny orina araky ny tokony ho izy. Tokantranona orina efa tany amin'ny commune naninona. Asy volona ray ho vavolombelona fa zay roa dia. Ianao vavolombelona, tiako izy aoaritra. Dia nirosaka koa le olona, tena mifankaty reo ka. Tsy afa-po eto fa ho eto any am-piangonana mihitsy. Tererereo. Dia ozy ny mpanompon'Andriamanitra manomboka androany. Amen. Sy ny avy ndray, ianao vavolombelona atao am-piangonana fa zay roa dia tena izy okey. Rehefa nandeha ny fotoana, teraka anankiray. Tsy raharahako zay any ianao ranomaso ny ainany raha vehivavy menatr'olona pastera. Zavatra sisy dikany ny alany teto, tratrako tao aminazy ny soratra. Dia mba niteneniko izy ino ny ty ataonao ty, io ny tiako fa tsy ianao. Olombelona ihany dia niteny azy hoe raha izy ny tianao tonga dia hoentiny entanao, tonga dia noentiny. Tena nimezana marina izy za koa ne mba tratrotranao zany tamin'ny voalohany hoe samy masina taniny zay moa ny voateniko tamin'izany. Izy amin'sika ireo tsy niteny raha nahita hoe akay rehefa tena maninona ihany tomany izy. Raha fantako tena hampiala azy pastera sy niteneniko io
nanenina ny tenenako anio satria isaky mba miteny mba miverena mo hoe inona ny vavanao vavao a dia ozy zako hoe ny manompo an'Andriamanitra ranabavy a dia sy hoe sisy ady ahoana ny manompo an'Andriamanitra rahalahy dia sy hoe sisy olana ny manompo an'Andriamanitra ranabavy a dia sy hoe 32 dents foana ny manompo an'Andriamanitra rahalahy sy vita ny dona kely sy ny tape foana fa sy maintsy misy ady sy maintsy misy inona fa raha mizoro amin'ny fanompona ianao ka sy miala amin'ny fanarana an'Andriamanitra ianao raha tena natolotra ao an' Jesosy ny fonao izy no anjaka ao ny adinao escalier karanao amin'ny fahasarana ny adinao escalier karanao ahitanao ny voninahitra Andriamanitra dia nanomboka nampahery azy ranabavy a mafy ny adinao satria ahoana ny samafy azy ny zaza eo oentiny mamozy vorom-bavaka ao an'ely zazy ty zazy ty nge pastera nianatra nge ty tamin'ny dadany teo fa efa sy mianatra izy io fa sy arako pastera le zaza kosa ty mijery mamany mijery anao ohatra ny tehiteny hoe ampidiry ramanany tsy ny tehiteny hoe io hitanao ny ranomasony ahoana enona moa ny azoko atao io Jesosy io dia naharina ve ty ranabavy ty dia so ny hoentiny mandehandeha hitomany lava dia ao tsia nampahery a tena mino ranabavy a tsy fantako ny fomba hitondran'Andriamanitra anao fa ny fantako fiadanana ny navelany ina navelany fiadanana ny navelany ny fiadanany nomeny dia mifalia amin'izay ka le izy ny zangy ho ateno nafatarako hoe pino tamin'ny fiangonana anankiray zangy efa pino hoe ao amin'ny dia nanonona fiangonana tsy fantako satria eo amin'ny varavaran'ny lanitra fandiniako azy sy misy titre hoe fiangonana fa zay mino mino fotsiny ianao hoe io va hoa io amen sy te hiala vita ny vavaka andeha ody zay ranabavy dia ahoana hoany ndana mody dia mino fotsiny vavaka tsara sarako ny tompo fa ity mifagagana androany zany resaka zany fa sy voela za nitoroteny tany amin'ilay toerana nandehanako an tonga message sy androko tsony satria isaky ny amin'ny valoriva izy no atao mianso tsy androko tsony nino ty ny amin'ny valoriva fa izy rova volombelona io fa message sy androko tsony dia nalefako aminao zao ny zava-misy za io vao namaly azy farany sy fantatra ozy ny mahazo azy fa ny ray aman-dreny misy no nitondra azy teo ray aman-dreny no nitondra azy dia nohan'ny ray aman-dreny teo masonay mianaka tony lehilahy tebitebiteboka vady aman-janaka mahafatofatoko ary ny tony dia mamangondray ny rainy tony soratana eo ny totondron'ny dadany teo imasonay felahany mamany teo imasonay fa any ray izy no niteny hoe oento a hiverina any sosy raisiny inona ny ataoko pastera horesiko vesa sy horesiko dia nyvaliko vo teo tsy azoko ianao a ty misy valim-bavaka horesiko sa sy horesiko dia ozy zako hoe mifampanafatra fara tsara hoe raha ho an'i Jesosy a dia sy raha avy ty tokantranotsika ty
fa raha mbola sy ho an'i Jesosy dia aninona ihany dia olana ihany ny ainasika zay ihany satria ny sifisiany Jesosy tamin'ny tokantrano io tamin'ny voalohany fandiniako azy no natonga ino nisy dia volotafiditra teo dia lasa sy fiainana ny nisy hihihihihinina valiny avy any hihihihihi za moa sy namaly tsoniky hihihihiko fa za fotsiny saotra ny tompo eo Jesosy eo tena miasa Andriamanitra mahita ny zanak'olombelona dia naniraka ny Jesosy ho vahaolana ho an'izay rehetra mino azy sa mahita olona mino be da be eto le olona mino andray Fotoam-bavaka le olona mino ahita ny tanan'Andriamanitra miasa zay olona mino ahita famonjena fa zay sy mino kosa dia angaiay kizara sy minoko enona moa ny atao azy io minoy ianao fefa nomena sika Jesosy amen hatonga na hitondra fiainana ho asika hoy aho sy hoe rehefa manompo an'Andriamanitra dia sisy olana ka misy olana misy fa ny vahaolana efa voaomana amen ny ady misy fandresena efa voaomana aretina misy fanasitranana efa eo fa inona fotsiny ny atongavanao amin'le toiny finoana ao anaty reseho lahatra fotsiny zao ny sainao reseho lahatra ny tenanao mino aho fa Jesosy sy amela azandry mino aho Jesosy sy anary azandry ny fiarahako amin'ny Jesosy vahaolana ho aho za ho tamin'le hira teo dia mibitaka ny ao anaty koa misy zavatra ohatry ny te-andimy mandihy be misy ao anatiny eo zay rehetra ilaiko dia maninona mosy teo mbola maro ny zavatra ilaiko fa nambaran'le hira hoe zay rehetra ilaiko dia aiza finoana no ilazako an'izany ozy ny zanako ao anatin'ny tomobila anay rehefa mandeha reraka ny sofinao vao misy tobila ray anay iny aza misy mitena an'iny tsony efa anay iny efa tobilin'olona iny efa anay dia misy hoe tiako be kosa iny aleo mba ao anay iny fa ianao fa nahazo an'le ray taloha teo mila iady mihitsy nareo verirety normal ihany hoe tomobilin'olona nge zany resahanareo zany dadako zay tonono vavanay tomobilina hoentin'olona ny tompony ara ao anatiny ao mbola maninona tsara sasany manakatina fitaratra vitra inona moa izy tsy fantatra na mahita na sy mahita ianao manondrotondro ana iny ana iny ana fa tanteraka rangaly izay rehetra ilaiko aiza ny ilainao ao amin'Andriamanitra tsy fantako hoe inona ny ilainao androany io misy ao amin'Andriamanitra izy asy izy da hoe te hatanana ho an'i Jesosy raha misy alleluia alleluia ndao izy ery tantara-piainan'olona anankiray fa ity tantara-piainan'le lehilahy anankiray ity ny nangalako an'le teny hoe marary ilay tianao maninona hono ilay tianao tantaran'izy zany tena mahay nareo vakisikisy tsonina toko faraika ambin'ny folo dao vakiko manomboka amin'ny andininy voalohany dia ao amin'io tenin'Andriamanitra io no hilomanositra sika mandra-patonga any amin'ny farany tsonina toko faraika ambin'ny folo ao manomboka amin'ny andininy voalohany ary nisy lehilahy anankiray narary naninona hono lehilahy anankiray io dia Lazarosy avy any Betany tanànan'ny Maria sy Marta rahavaviny Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany ary Lazarosy anadany no atreo aloha mitantara olona anankitelo ny lazainy voalohany dia ny amin'le lehilahy narary izy ny anaran'izy teo mba hoentiny hanamarinana fa ity fianakaviana ity dia fianakaviana akaiky ny fony Jesosy dia ny tantarainy momba le anabaviny le narary izy ny anarany
Maria sy Marta. Maria moa mbola voasoratra io. I Maria ozy izy dia vehivavy anankiray tamin'izany andro zany nahitany Jesosy dia hiova fiainana, dia naka menaka sarobidy dia nararany tamin'ny tongony Jesosy, dia naka servety izy dia sy zay fa inona no nataony? Ny volondohany le vao avy natao brosinina amin'ilay be iny. Inona no nataony iny? Tonga eny ve ny volondora sy miondroka? Izaka efa tiany zany izy. Ny ondrika ilay vehivavy dia natao inona teo ny volondohany? Tamin'izany tantara izany no nahatonga an'ilay mpianatra ny teny hoe raha vehivavy normal ve ianao? Fa maninona ny menaka sarobidy nosombana amina tongotra, dia ny volondohanao indray no atao inona? Dia niketika an' Jesosy mbena Jesosy eo zay revony izy e, amin'ny tongotrao zay revony e. Dia hoy Jesosy, efa firy taona ny arahako taminareo rahalahy, fa inona ny mba fa ny azo kosa? Menaka sarobidy no nataony tamin'ny tongotra, dia ny volondohany mihitsy no nataony iny. Sy ho adonona mandrakizay ny nataony raha vehivavy. Nahakasika amin'ny fony Jesosy ny fanompoana avy any anaty nataony raha vehivavy, ka dia lasa namany ty fianakaviana ity. Engany amin'ny fanompoanao ho fanompoana mahakasika an'Andriamanitra, ka izay mahazo ny ao amin'ny tokantranonao dia mahararaka ny ranomasony Jesosy. Alleluia. Satria raha vao nanomboka narary Lazarosy, henony Jesosy. Zavaina rehefa avy eo fa talohany hitantarana ny zavamisy dia nosoratana ny nataony raha vehivavy. Io anabaviny lehilahy io dia nandraraka menaka tamin'ny tongotra Jesosy, dia ny volony misy ny namafany azy. Fanompoana na ankasitrahan'Andriamanitra. Ka ninona zavamisy amin'ny fianakaviana io dia maninona Andriamanitra? Mandray atanana azy Andriamanitra. Aoka ny fanompoanao sy ho fahazarana. Amen. Rehefa hanompo ihany ranga manompoa, isaky zeriny hafa io. Hoe ihany narany mananina ka zavy mba hananina dia mananina eo nareo. Fa za mizeriny azy fa ny anao atao. Halleluja. Nisy fanompoana anankiray izay natao nanatra n'le vary teto sika ho any amin'ny Benjerse, dia bata vary zay, dia ozy le rahalahy anankiray alao ho an'ny soldat. Ny soldat manana n'inona ny? Manana ny anjarany any. Dia ny anjarako zany inona? Tehaka rehefa tonga eo tsy miditra amin'izany sara fanompoana dia sy maintsy maninona koa? Tsy olona ny nanaovana fanompoana raha ho an'ny olona io samy naka plasy. Ny tompo manome karama amin'ny fanompoana ataon'ny olona tsirairay avy. Iza manome karama? Andriamanitra mijery fotsiny inona no nataony. Ty tsy haiko efa nijery efa nitereniko taminareo nijoroko vavolombelona fa ndray andro zay ho nisy olona anankiray tao amin'ny faritra Saronena lony tongony tena efa simbe. Niala ny rasa tongotra voalohany iny efa miala ny nofo dia efa mipotra ny navo azy le manosika ny tony ragiragy tony dia lany ny goudron amin'ile mitondra vary be da be regny dia nivadika cancer moa zany le izy. Dia rehefa tonga tany amin'ny dokotera zareo dia ozy ny dokotera hoe sy maintsy tapahanatra aty amin'ny lohalika io fa efa sy avitra sono ny tongotrao.
dia nahenao an'izany mivady aman-janany tsy raha misy vola fa navoaka ny dokotera hoe zao mivola tadiavina dia ozy mivady aman-janany dada efa ny maty ny mety aminao noho izany aleo zany amelona ny ankizy fa sy hitanay izay atao anao fa dia eo ianao fa zay sika sy manambola amin'izany dia nazanona tao amin'ny efitrano sisy olona izy vady aman-janany kosa lasa nisy mpiara-mivavaka amintsika mpiara-mamonjy vondrom-bavaka aminay vita ny vondrom-bavaka noho ny teny hoe misy olona mampalahelo rangasy ambadikatsy efa tena loa io namana io ny olona sisy mamangy azony fa fofona be sika tia mafana fo atao anaty efitrano maninona mora mba mandeha makao dia mba hivavaka ao azy oy ripetera vao nahenao zany faly be andao ka mbola sy nafantatra ny zava-misy ka fa vao nanomboka hiditra n'le varavarana mbola lavitra dia efa maheno ohatry ny tripy masiso mangotraka inona zany zay samy amonjy anao an'le asa no mifanontany inona zany dia ozy koa ny anontaniana za koa raha mba te anontany hoe inona zany satria sisy niditra taony dia naminaminany teo mimpaminany hafahafa tripy angamba zany fa efa loha na mpangotrahana dia samy nanambarany azy ny ambara teo za ohatrany sy tripy ny eniko fa ohatrany tsy haiko hoe ohatrany zavatra dia samy nyteny okizay rangafandao fotsiny vao niditra na ny lalitra azy efa sy misy zavatra maimbo ve sy tokony ho feny lalitra hay rehefa tena mihoatra ny fofona manome tsiro hafahafa vao manokatra vavy ianao dia mangidy ny rorandre ozy le raha namana tao aoriana za ohatrany siditra ary papa za ohatrany siditra dia ny fanontany ray finona ny diasika ty ivavaka ho an'ny marary ka marary iny olona hoe siditra zany sika ka ohatrany andao fotsiny tafiditra ihany zay farany ny vavaka voalohany natao dia misaotra tompo fa tafiditra ihany izay ka efasana devoly ange ny nanakana anay siditra iny fofona ny nandrarany anay midira raha sa fa ny ato efa maimbo vao tafity dia nisaotra satria rehefa doto ny orona ohatrany afaka iainana ihany ato ka sy iaina ve androra i masony eo masony mijery tsara itelindrora nefa efa fenony réservoir andriamanitra ranga mahay manasitrana anatiny ady sy maintsy natelina zay azy hoe sy ho afaka io raha mandrora eo miavinavina fa rehefa natao vavaka napahirezina izy jesosy any raha lany tompony aintsika dia nanomboka nambara azy marina za moa ty manao tantara kely dia nitantaraiko ny amin'ny Henry Ford efa nitantaraiko anareo iny izy ny tompon'ny pièce Ford ao ka raha Henry Ford no mijery ny fiara Ford sy fiara Ford simba dia mazava be azo antoka fa fantany io fa izy ingeny namorona an'io dia ohatry zany sika eo anatrehan'Andriamanitra tongotra ny anao voa raha ny olona mijery dia miteny hoe sisa midiny nalakely fa dia velomany ianao fa raha izy nahary no miteny hoe hampaniriko io zao dia zao mety sa sy mety dia napahireziko tamin'izany zaho sy manana tongotra omenanao ny anaty anamany ramatoko ty sy azoko ampinramina sy azoko afindraminao fa ny azoko ambara aminao ny tompon'ny piesika ndao ansoina dia ataoko miona aminy ianao dia saiko zay resaka reo sy haiko ny adivarotra reo satria za sy afaka hiditra amin'ny adivarotra reo fa ny mitondra anao iona aminy no anjarako hoentiko amin'ny tompon'ny piesy ianao tarihako ianao hoe andao iona amin'ny tompon'ny piesinao dia ianao amizay miadivarotra aminy ohatrinny raha an' Jesosy mety sa sy mety mandrakizay ao ary fosoloana na sy vitako anao ny ianao fa ny anjarako dia mitondra anao iona amin'ny tompona piesy dia nazavaiko mbola ohatran'izy moa marary dia zay mpanaovinareo dia ataoko zay mpanaovinareo dia ndao ary avereno zao teny zao Jesosy io nataonao nisy sy ho amin'ity aretina tiany ny fisiko fa ity natao misy anehoana ny voninahitra aho
Alakamisy vavaka lava rehefa feno vava. Amen. De mibebana de seho ary zay de mibebaka enosy. Ndray talata anatina vondrom-bavaka zay iny misy ranga mifatotra bando ny tongony. Niditra teo amin'ny vondrom-bavaka nataonay. Otry. Why? Le marary tongotra. Olona efa sy afaka nisangana. Nitady an'ity trano ity de hitako ihany izy ty osy. Petraka teo. Tsy androsony izy roa ny vavolombelona. Tapahana hatramin'ny hira natao. Ao rangalo mitenena misy ianao izy roa vavolombelona. Saika anazy ny fotoana rehetra. Rehefa tena nandray an' Jesosy aho osy. Ny vavako ny sokatra ny nandrasany aretiko. Jesosy tsy manambola napahana ny tongotro aho. Nefa za mbola sy teo faty. Mba vonjeo a Jesosy Morakoraka ao de niteneniny tao ambadika rozy nisy fotoana. Mafy loatra ny vavakao. Sy izy marariko. Miteny foana ozy ny ambadika fino ihany zany orakoraka ao zany. Mafy loatra ny vavakao. De zao ozy niteneniko tena reraka re olona. Raha Jesosy no mpamozy tena izy. Aleo mba hianso azy fa sisy olona azoko antsonatsony. De izy olo vavolombelona io ozy. Ny rasa tongotro efa hitanareo ny taolana iny a. Iny ozy ny lasa. Fa ny tongotro zao. Ahoana ozy ny senatonako aty. Saorana ny tompo. Tonga tao am-piangonana izy. Ngany andro nitenenina hoe izy izy olo vavolombelona fa izy no niteny mpanompon'Andriamanitra. Sendra nitory teny tao am-pasany malo de gagabe mahita anazy miteny ny pasteur hoe za izy olo vavolombelona. Zako sy tahana tsony ty raha laty izany a. Niakatra teo izy zestany azy miaraka amin'ny kiraro sy isika napointirafiry. Satria ny rasa tongotra efa tsy eo. Fa nibitabitaka teo izy. Dodomiko fosiny tratrako tompo. Mba inona no ambaran'le dokotera raha miverina any ty raha laty. De i gesta hoe hotapahana sasy hotapahana. Mahery rangany Andriamanitsika. Velona ranga Jesosy. Halleluja. Andriamanitra mahita ny fahorian'ny olona de maniraka ny Jesosy izy. Inona ny nambarany eto? Le sakaizany nefa eto le namany nefa eto maninona izy teo? Marary. Izy ny anarany? Lazarosy no anarany. Ny aretina de teboka anankiray. Raha miagravy izy de mahatonga ny olona mieritreritra inona? Fahafatesana. Raha vao marary ny olona ny atahorany dia ninona izy? Enina de mbola sy gravy aza ny aretina. Ka sy manambola isabonan'io aretina sy gravy io ny olona de fa manomboka misaina inona sady izy? Maty ara maty amity. Le teny gasy koa moa fafy. Maty aho raha maty amity. Teboka atongavana feo hafahafa hitondra tahotra ho an'ny olona anankiray. Ny aretina nefa tsy voatery tahaka ny an'ity rangahy ty na ity lehilahy ty hoe aretin'ny nofo ihany. Fa misy ihany koa ny aretina ara-panahy. Marary ny ara-panahin'ny olona anankiray. Raha ohatra ka sy mahita hafa sy zavatra rasy izy eo amin'ny sehatra ny fanompony an'Andriamanitra. Vohiditry ny fiangonana de afindry. Fa misy iny jereny zipony. Sy aretin'ny nofo zany. Misy problème zany olo zany. Samy mandihy, misy hoa olona de hita zao fa makary daholo ny olona mandihy de aveo makaty. De misy karazan'olona
sy haiko na ny fizery ny manao sens contraire misy mahita an'izany ato matome fa ny olona makaty izy maka izy dia na ifandona be eo aza dia sy rarana do avy ato dia ozy ny olona somary efa afara-panahy fa masakana no any an-danitra ve ny gauche sy ny droite ny olona manao hoe ny anazy efa izy avy atony azy vomaka io ny olona rehetra io miara-maninina dia ny anazy ahoana dia ozy ny olona marary ara-panahy sy normal tany remy fa ny fisikerana mampiverin-dalana raha vao marary ny ara-panahy ny olona anankiray dia mahita lafirasiny foana sy lafisarany no hitany eny fa na dia any amin'ny tokatrano misy azy zange efa nisy olana anatonary olona zao ny tenen'le zanany kely pastera mamanay rehefa mangata-bavaka dia sy teneniny mariny dozy mamany oy inony ty teneninao fa maniny dia avela ozy zao ahita pastera ty zazy ty koatra ny zaza hafahafa mihitsy ozy le zaza sy ny marina ozy ny teneniny rehefa mangata-bavaka izy fa zavatra hafa foany zazakely dia taitra be aloha ranga mba inona ho any zazakely dia ozy ty koatrany ndao andeha oty dia ozy le zaza teneniko amin'ny pastera ka tantara am'izay le zaza io mamana io pastera sady meme izy manamitamby any mamany any io mamana io vao miditry ny trano dia memenina foana sy maintsy mahita zavatra hitabatabana foana dia ozy mamany marina misy zany pastera marina mihitsy na marina ko sy ny teneniny mety sy sapany olona zany ny olona rehefa tsy ao tsara mifampony dia sorena foana amin'ny fiainany sy mahita fifaliana izy sy mahita fiadanana izy any ka sy lavitra azy ny fiverenan-dalana marary izy zay sainao nefa ny aretina rehefa miombo ny aretina dia inona ny tohiny fahafatesana zay mahatonga ny olona anankiray hitanao sara zao izy niaraka taminao eo alohanao foana naraka anao aho izy manao ohatr'izao ny tadidinao fa rehefa sy hita tsony dia manontany saina anao vao mandeha le hira aiza mariny nefa inona le hira mandeha eo dia ny sainao mitady fa aiza mariny aniny efa tsy hita le anaraka anao hainy tsara le somariny anazy somary efa hafa fa rehefa vony ara-panany efara amin'iny eo aretina io fa misy ihany koa ny aretina ara-piainana ka ny aretina ara-piainana dia hita amin'ny olona maro eny rehetra eny rengy fa nitereniko taminareo ty aretina ara-piainana mpiara-miasa amiko nahatratra ny vavaka tao anatina fiara ny ray mandeha satria ny fiarako ataoko vitra fimereny foana dia mivavaka ao dia ka izy io tomobile ny teo akaikiko teo sikliviny inona ary ny ataon'le rangahy io ao za mivavaka anatina tomobile mivavaka ao sesosy io ta io atompo fiainako sesosy sikliviny ny ao anatina fitaratra mainty ane mahita ny ety ivelany jereko mijery aho le raha namana aty fa za mieritreritra sy mahita izy satria miezaka amin'ny fomba rehetra izy ahitany aho hoe manao inona za mivavaka hitako tsara izy hitako tena zany efa mbola sy tena apaka an'le vavako mbola tena eniko mafana misy ny ao anatiko ao ty raha namana aty ve milasa aninona izy ty za mbola ny maso koa hafahafa fa maso raha vao misy olonanina dia manina foana inona so ny morotompo mivavaka ao vitako fa voelingeliny ty farany amperako iskafako taitra be izy veriko sy mahita ianao fihinana ataonao rangaty vavaka ao kay iresaka aminao aho izy rehefa niresaka izay ndao rangamo hariva mba ho any an-trano aninona antsika andao fotsiny ho any an-trano fa mila anao any an-tranonay amin'le
sy misy asa igny sika dia mba hoanitsika roa. Dia zany tena zaho asy tena nanisoloka oentiko am'zany tena niezaka nitady fomba rehetra sy andehanana zaho asy andeha ndao moranga tena za miantoka soloka mbola meko gote tongany tenenina teo daholo zay fomba rehetra hitaritana dia ozy zako ndao ary sika e lasa zay vo hiditry ny trano misy tanàna ngodabe anankiray. Io tanàna io vo miditry ny vavadiny dia varavarana camion vavadiny dira ozy varavarana camion eno ozy ny dira zay nge ozy tondrako anao aty e dia niditra dia sady mbola nimeme kely tafiditra ato anaty camion zany satria tena le varavarana misy poseriny igny mihitsy ne pitsika vo niditra tao zay io misy décevaux anankiray efa sisy rindriny volant sisa dia le taolan'le décevaux sisa dia ny vato no miaritra itengenan'le décevaux erika taria otry décevaux maty ny erika tasy io misy katrel efa taolany ndao izy hodina izy sy miteny fa hoentina iodina fotsiny ny odina ndray reo misy fatina camion mifampitaingitaingina efa mifampibataina ino maty voalohany dia ry maty faharoa efa maninona le fatina camion miavoavo finonao aty toerana hitondrana aty fa ahoany mijery fotsiny pastera sady mianyany izy mijery fotsiny anao pastera zay rehefa ozy ny fefinay tolana camion efa misy ohatry ny gogoka ny sasany fa hoana rahalao za ozy ny fiainanay ny ray aman-dreniko ozy dia nahiny tantara fa tena nanakarembe zay dadabe akozy tompona camion mitona vary avy any Ambatondrazaka miakatra eto Antananarivo mitona vary avy any Marivoay miakatra nahiny tantara e fa vonisy zay ozy izy dadabe anay sy hitanay dia nidina be ozy ny fiainanay sy manatratra n'izany fiadanana tamin'ny dadabe anay zany aho ozy fa dia album sisa ozy ny afantarako hoe ty koa ny dadabe nareo ty koa azy hita dadabe nareo zany tamin'ny tony zay sy mba ninana vary moaka zany zay sy mba ninana vary soso ty rangaty dia hitanao teto zay tany anany tantaraina teo daholo mangasik zay ozy maheno an'le tantara fa zay amin'io ozy tantarany an'io na ny vary hoaninay atokona ary raikapoka mila tsy ho hita zany ve pastera tsy devoly ozy dia resy lahatra mara zany mpangalatra sy avy Fotoam-bavaka io ihany koa ny toyny zaho avo i Jesosy izy le any aminay raha ny fiainan'olona anankiray natao renao misy le tantaram-piainan'le fahasarana teo alohanao nefa tonga eo aminao tsisy ataovy miditra ato amin'i Jesosy eky ny tongotrao fa ny devoly sy izanona amin'io fa na io karoseria natao fefio aza dia mbola atao ninona io mbola ho avokoa ny pakavieny isotry sisolo koreka na le fatina katrelina ambony vato iny azy dia mbola miomana fa misy birin tonga ao dia nataoko lesona voalohany ny amantarana famarary ny fiainan'olona anankiray dia feo sisany reniny fahasarana satria matoa mbola mandre feo dia mbola sy maninona izay mbola sy maty izay faharoa nisy vehivavy anankiray niresaka taminay fa tena sara zany fiainan'izany vehivavy zany
ny firenena sy hitany efa visy no ny firenena hitany satria nanana izy azy ny tokatrano nisy azy tanatin'ny fotoana fohy accident ry zareo izy mivady dia rehefa accident dia lany tamin'ny fitsaboana ny vadiny moa maty tamin'ilay accident fa izy sisano sabony lany tamin'ny fitsaboana ny arenany rehetra dia tena raiky tsosa mihitsy raha mifanazavana za ozy sy nahainaina tamin'ny sifisina dia vo iny foany ray hony taditory teny amin'ny teny français izany rehefa mandalo sifisina fa manomboka kelikely ny eo an-tanana dia miraparapa mitady banky aho ozy hoe mba afaka mampindrana ve dia le titre tamin'izany anam-bola ozy no entiko matoky aho ozy ny banky dia manome vola saingy zay vola tonga eo amina lany dia za hitanao izy tena ny mamony tena ozy sy ataoko fa tena verevitra tena lasaka tanteraka amin'ny fiainako fiainana faharoa izy misy no ny aina azy zany saingy naninona ny fiainany nidina matao mbola miteny ny vavany mbola afaka mitantara maty ve izy marary io tokatrano io marary mafy io fiainan'io vehivavy io do amizay sika heninao zay le marary marary Lazarosy do toy izasika ny toy ny tantara ary izy miravavy dia naniraka tany amin'i Jesosy anao hoe tompoko indro marary lay tianao ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy odio sangany ny tanany mbola ho tsara zany so dia efa misy seho tsara mako za koa be deto ahoana hoy Jesosy re olona le vavahady aneka efa varavarana camion no idirana sy ivoanao ahoana hoy Jesosy re olona ny banky aneka efa fianonarana vehivavy ahoana hoy Jesosy ndao dia tanana ho an'i Jesosy raha ngafa maro zany tsy ho fahafatesana rehefa mifanozo amin'i Jesosy io ady io ka mino azy ianao hoe izy mimpamozy dia manomboka misaina ny zavatra nataony ianao ka manaiky ny ao anatinao hoe mariny zany tafavoaka ianao tafavoaka isika alleluia fatatrao ny tantaran'izy toy iny ary Jesosy tia Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy efa nyteneniko tany am-boalohany ko noho ny reny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro tao amin'izany toerana izany any izy okaloha fa misy toetra ny Jesosy somary mampieritreritra mampiferinayina eto efa reny Jesosy sasy reny hoe marary Lazarosy fa inona ny nataony fa maninona ny mbola nanome fotoana indray Jesosy eo mandriamanitra azy ahoana hoe misy moakolona androany Jesosy ampidio iny vadoky ny tompo androany anaonga ny tompo fotoana raha naveriny androany iny dia ozy ianao lehilahy sy manakambo vo ny teny dia miveriny navelan'i Jesosy 4 andro izy teo iditra lalina rehefa afaka zany dia hoy izy tamin'ny mpianatra andeha isika ho an'ny zodiny ray ary hoy ny mpianatra tamin'ny raby eo vao haingana teo no mitadiavan'ny Jiosy itorabato anao ka hakan'ny ray vai ianao Jesosy namaly hoe tsy 12 va ny ora amin'ny ray andro rehefa amin'izany angeny toetra 4 andro moa ny navelany teo miteny ny mpianatra hoe ho an'ny ray dia ozy ny ray
soromby folora verala hainy tsara misy ny lera hainy tsara ny rivotra mena amin'ny orin'olona fa anatin'ny adiny ray efa 5 firikilony miditra sy mivoaka vokalkila ny ora hainy tsara raha misy mandeha amin'ny atoandro dia simba tafotoana izy fa mahita fahazavana zao tontolo zao fa raha misy mandeha amin'ny alina dia ho tafotoana izy satria sy misy fahazavana ho amin'ny lasika izany no lazainy ary rehefa afaka zany dia hoy izy taminy matory Lazarus efa inona ny tiany ambareo matory ozy raha matory ny olona anankiray maty sa velona velona saingy misy itoviny amin'ny maty velona saingy misy itoviny amin'ny maty izy amaninona ihany matory tandremo lanina amin'ny torimaso ny alina anao dia mikelina keky aza lanina amin'ny torimaso ny alina mba sy fotoana ihany anehoana amin'Andriamanitra sy matory ny atiry tompo Alleluia fandraindray isika tena tompo fiadananao any ambadikany lasika izany no nilazainy dia hoy mpianatra taminy aizy izany afaka movaovaka dia hoy mpianatra tamin'ny tompoka raha matory izy dia ho sara ihany nefa Jesosy nilazany naninona zany Lazarosy vita le aretina teo nitondra azy tamin'inona fahafatesany le aretina ny resasika teo nitondra azy tamin'ny fahafatesany ny atao hoe matiny ray dia sy miaina tsony izy sisy iaina tsony eo amin'ny maha-olombelona tsy mahita tsony masony tsy somariny zany sy mandre tsony na dia hosongonao mafy be angalana pince misy fa sy atao amin'ny dia sisy réaction rehefa maty ny fiainan'ny olona anankiray dia na ny olo-kafa aza dia miteny hoe afo io tsy avitra tsony io dia sy mandre tsony izy ninona ho ataonao eo tsy mandre tsony io sisy aina tsony io ianao mbola manamitambo hoe engane izy mba nahanana sentiment kely mba ho sarisarony ny fitiavanay taloha efa maty izy ko hitany tsara zao nareo mianaka eny an-dalana izy miaraka amin'ny olo tiany diridiriny fotsiny satria efa maty ny fitiavany fa sitorany fa rava izy io miezaka ihany ianao mamadibadika balina firiperina laina RHEFI dia mikopakafa anao ery sotra ery aty raha ividy dimandrato verina avy agny ny vola 400 000 lafo ny balina ray balina 400 000 ny azo velona ve zany fa manino zany maty satria ny maty tsy miaina tsony ny tsena vitany amin'io maty Lazarosy fa na dia maty azy rehefa Jesosy no eo ahoana ny farany io ho velona rangamy fiainana maty rehetra aza manary toky zany ataon'i Jesosy alleluia sika sy mila manary toky zany fanompona ihany atao tsara amen satria ny olona tena manompo angere olona ka hoentin'Andriamanitra lavitra kay mbola afaka miteny fanoharana ihany ve amin'ity lerako ty mba mazaka
misy mpivarotra zay eo akaikinay dia mivarotra sase ry zareo. Mivarotra ino hony? Dia le sase io kay a zafady fa miteny tsy desta ny sase dia misabe a ainao foana izy zaiko. Misy sase ngoda be maintimainty zay. Price moa ny soratra iny. Dia misy sase manaraka azy ohatry ny sipisipika zay. Dia misy sase manaraka azy a maintimainty ohatry ny dadany ihany fa kely. Dia misy sase farany ambany manify kely zay izy. Dia mifampiresaka ry zareo. Sika sase ty hoa dia ohatrany hoe mifanao fotoana eto mpivaritra eto. Dia ozy le zokiny dia maninona. Dia ozy ny zandriny aza miteny koa moa dia mibetroka ve rehefa mifampiresaka. Nareo zao ny tena mizaly ozy le ngeda be. Dia efa hoana ozy le sase kely manify. Hatramin'ny olona sy mitondra tavoahangy vidanana menaka dia nareo nitondrana azy. Dia ozy ny kely samy mizaly zao ihany. Raha misy olona mividy vary 5 kilo dia nareo mizaka ny serany ainy. Na indray nareo tapaka ny sofinareo. Tezitra ny olona ampinareo satria mora rovitra. Dia rehefa nohanohan'ny zokiny teo nareo nge ny tena matetika miasa. Mody kely no entinareo fa nareo hatramin'ny olona andeha hivoyage. Manino? Ao. Raha zana resy manao an'io. Zay sy mba tratra an'io fa ngoda be zay. Atahoran'le mivoyage zay. Tezitra le kely. Zay ninona teneninareo fanomponay ataonay foana ozy. Zay ny tao ampony. Eny fa zay zany momba nay e. Ataonay foana ny fanomponay. Anga le zokiny olona tamin'izany. Zay rehefa ampiasaina ka mbola sy miala ny sofinay a. Tonga any an-trano zay a mbola pasohana ny isa. Dia avalina tsara dia aprimy. Dia rehefa mbola misy asa iraka dia avoaka koa zay fa ndraindray aloha zay miafina. Dia ozy ny kely eno a efa resy zay. Zay moa zany efa hoentin'ny mpanao voyage ko. Fa ny zava-nisy marina matetika mandery zareo. Vao vita dia efa sisy vidiny fa tonga dia atao inona voana be. Tsy mba misy miveriny indroy intelo amin'ny asany fa sasany moa dia dorana any anaty afa-piretana afo mihitsy. Fandray andro avy nampiasa sase kely ny olona dia nasipiny teo amin'ny zordira. Nisy tadio. Noentiny tadio niakatra le sase kely. Ay ny geste izy. Niakatra ambony be dia olona le sase mainty. Andray manineny le kely iny. Tafavoaka marina. Ahoana ny karanao teny dia olona le sase kely. Aza manaiky ihany rehefa irana ka. Mizanona eo ihany e. Aza makatoan'le ampanaovina ihany. Zay zao miakatra. Sangany ny tanany mahazo an'izany mesa zany. Dia afa-tanana ho an'i Jesosy fa sy sase ny resaka eto. Teo velona amin'ny fahafatesana. Akatoavy Andriamanitra. Mety misy zavatra seritreretinao ampanaovina anao. Ny fahafatesana ngere olona fahalevonana ny fiafarany. Fa raha manaiky sika hatramin'ny fahafatesana. Jesosy ange nanaiky. Dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Raha manaiky ianao hitanao mivoninahitra Andriamanitra. Sy zanona amin'ny olana mandrakizay ianao. Sy zanona amin'ny hoady io mandrakizay ianao. Hoentin'Andriamanitra miakatra. Ahita mihoatra. Ary ny tantara lasa omaly. Fifalianao anao ny fitantarana an'iny. Hoe tena rerak'izay taloha e. Noentin'Andriamanitra miakatra zay ankehitriny. Mahita fahasarany zay ankehitriny. Alleluia.
satria risy anaiky a dia ndao vakiana malakilaky ny fiafarandry. Fa 4 ary tamin'izay Jesosy dia nilaza sotra taminy hoe maty Lazarosy. Ary faly aho noho ny aminareo, Jesosy no miteny, satria sy teo aho mba inonareo fa ndeha sika akany aminy. Io teny 5:20 io a efa nisangana ve Lazarosy? Raha ny mpianatra mandre Lazarosy ane maty. Fa maninona io efa nitenenin Jesosy sady hoy zavatra iseho rangahy rehefa aveo a. Jesosy sy mba nieritreritra an'izay fahafatesany any a. Fantany tsara fa maty izy, fa ny tao am-pony Jesosy ahita raha reto androany. Dia hoy Jesosy, faly aho noho ny aminareo, satria nareo zao no nahita anazy maty, nareo zao no nandrefa maty izy, satria ny antony namelana ny ho faty. Dia mba inonareo raha mino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Izy mino fa mbola iovy io fiainana io, ataon'Andriamanitra aminao ane zany. Amen. Tsy maintsy miova ny fiainan'ny olona mino. Fa ny anjaranao akatoavy izay nambaran'Andriamanitra aminao. Lasika. Dia hoy Tomasy, ty 4:20 ty tiako fafana mihitsy ty ry Jesosy fa fampianarana dialoha io. Hoy Tomasy, izay atao hoe didimy tamin'ny mpianatra. Ahoana ozy? Ahoana hony? Tenany kely inona kiny hidirako hoe? Tandremo fa matony soratana ny mena anina anankiray misy amin'ny 4:20. Misy dikany a. Mpianatra ity Tomasy ty. Fa Jesosy miteny hoe maty le tiako. Dia hozy izy. Andeha kotsika. Finona ka io hoe. Misy fiainan'olona anankiray a maty. Dia izy koa misisika. Maninona moka dia fa izy io fa zika koa ary ty hoany. Aninona any? Ozo vaiko amin'ny anina tsotsotra mba mora azo. Efa hita zao fa misy fiainana ho kristianina anankiray, fiainam-panareraka, efa manomboka miverin-dalana izy. Ny zavatra teneniny vavana efa sy mahomby, fifosana lava no avoaka ho vavana, dia mianso izy, avingindria, avinginy, dia efa samy raha malala fa miafaty ny aim-panahiny olona io, dia iny kory Tomasy. Ahoana? Ianona iny ao mandreraka ana misy. Rehefa iny no mitarika zay rehetra ilaiko dia ao aminao. Dia hozy Tomasy, ino moa? Ino moa tenany? Andeha kosika hiara-ninona aminy. Hiara-maty aminy. Ny velona ihany ny fiazakazahana. Fa za manaraka ny olona miverin-dalana. Hita fa miverin-dalana dia anao koa mbola hiditrany. Andeha isika hiara-maty aminy. Ndanako. Zaso hoany. Nosoratana io. Hozy zako tamin'izao tamin'ny voalohany vao nianatra ny toroteny tamin'izany dia mandinika an'io. Inona ny idiran'ity eto amin'ity teny ity e? Andesika hiara-maty aminy. Tena zany mihitsy ka. Maro ny olona mahatonga azy sy mahita ny tanan'Andriamanitra miasa, miara-maty amin'ny maty izy. Voasitony olona miverin-dalana izy. Voasitony any amin'ny tsy fahombiazana izy. Izy aloha présent. Fa présent amin'ny fifosana. Présent amin'ny sy fitiavanamana. Présent amin'ny sy fandrosoany asan'Andriamanitra fa fiemorana. Présent amin'ny zavatra hafa. Tsy eto le olona. Sa eto izy? Ha? Tsy eto izy ka. Fa na izany azy itetanana ho an'ny tomposika fa sika velona. Halleluja. Toy izy anaran'ny famaraparana anazy. Ary noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nalevina efarana Lazarosy. Efa naninona hono izy? Ny dikan'le efa nalevina efarana. Dia efa efatrandro naninona tagny izy zany? Raha amin'ny maha olombelona tsisy fanantenana intsony.
efa nikatona ny varavara-pasana. Fa sy ho fantatry Jesosy ve fa rehefa maty efatrandro 5 andro ny olona dia tokony atao inona? Tokony aleviny. Fantany. Fa inona ny tanjony? Anehoana iseho aminao ny voninahitra Andriamanitra. Sy ho vakiko sono ny toinao fa efa hainao sy ny tantarako. Jesosy naniraka sokafo fotsiny ny vato dia ny ansoanso Jesosy hoe Lazarosy mivoaka ao sy ao ny toerana misy anao. Dia nanino Lazarosy? Voaka. Inona no nahatonga ny Lazarosy mivoaka? Satria olona tao am-pony Jesosy ireto fianakaviana ireto. Tokony atao voalohany, ataovy tena azo antoka fa manana ny Jesosy ianao. Ahoana? Ataovy azo antoka fa manana ny Jesosy isika. Amen. Amin'ny ataonao rehetra, ataovy azo antoka fa Jesosy no ao. Raha mbola sapanao ka sy ao Jesosy, sy tara androany ka. Mamerina indray Jesosy tena ohatry ny tsy sapako hoe ato ianao mamandroso Jesosy. Fandroso izy. Satria matoto ongeto ianao, tiany ianao io. Saingy raha mbola marary ianao dia mbola tonga amin'ilay loha hevitra nomeko teo hoe marary le tiany. Tsy fantako hoe aiza ny toerana misy ianao androany. Mbola marary ve sa efa maty mihitsy? Fa ny azo antoka eto Jesosy. Ataovy azo antoka fa ao aminao izy. Faharoa, andro ny fanahy masina zao. Tena mangataha misy mba tena hanana ny fanahy masina miara-dalana amin'izay. Amen. Fanahy masina nesy hanoranao amin'ny lalana sizy zany. Fanahy masina mitaridalana sika amin'ny fahamarinana rehetra. Ary ny vokatry ny fanahy no amatarana fa misy fanahy masina ny olona anankiray. Inona ny nambarany? Vokatry ny fanahy kosa manam-pitiavana ny olona anankiray. Misy fiadanam-po ao anatiny. Dia ho isanao amin'izay misy fahombiazana be da be. Angatao ny fanahy masina mba hiara-dalana amintsika. Aza mety manao zavatra anankiray raha sy maninona na azo toromarika avy amin'ny fanahy masina. Ny farany tena farany aza mba isan'ny olona sy mivavaka amin'izao vaninandro iaina sika. Jesosy ange rehefa ao amintsika mila iresahany. Amen. Masoto mivavaka. Fa rehefa tena feno vavaka sika dia ho hitasika ny fandresena avy amin'Andriamanitra. Tovotso ny tananao raha voarainao ny hafatra. Misy fiainana sangan'Andriamanitra eto. Misy fahavelomana vaovao ndray eto. Dao isangana amin'ny toerana misy asika dia hivavaka sika amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra. Raha eo misaotra anao izahay satria ny teny taminay ianao. Tompo ny fahavelomana izay nataonao tamin'ny Lazarosy dia omenao anay izany. Sy misy fahafatesana anjaka izany eo amin'ny fiainanay raha ianao no ato anatinay. Jesosy io izay mahasapa fa mbola sy manana anao mandrosoa ao am-pony Jesosy. Izay efa nanana anao nefa nahasapa fa tsy aotsony ianao. Tompo raha iverina aminao izy raiso tompo. Izay efa manana anao kosa aoka irehatra amin'ny fananana anao. Jesosy io asehoiny voninahitra ao. Sotra fanahy masina. Sotra tompo. Samy mivavaka mafy fahasalamana ho an'ny nofona rehetrarehetra. Saotra ny nampiasana ny fanomponao teto amin'ny tsitsoerinay ity.
saotra tompo vatsim-panahy hoentinay miaina iny tsy nataonay eny fotsiny fa iainanay ny fonay tany lonaka itsimoa ny teninao izay nafafy ny mpanomponao teo ka isaoranay anao bikina ny zavatra rehetra nentin'ny mpanomponao. Halleluja, 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 halleluja. Nahazo ve nareo? Inona ny ten'Andriamanitra teo? Halleluja. Tsy manatina lesona fa hoe Andriamanitra manana hevitra ho antsika. Tonga izy tsy ho an'izao tontolo izao, ho an'izao tontolo izao, fa ho antsika mino. Halleluja. Ndao verintsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa nohina amin'Andriamanitra ny natoy izao tsika. Ndao tsika hifaly anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ity hira manaraka ty hoe voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avy indrindra ary ny fiadanana ho antsika olona eto ambonin'ny tany. Vonina venareo. Ndao tsika te hatanina ho an'Andriamanitra.
Halleluja. Te afa mafy an'Andriamanitra. Mahery ny anaran'i Jesosy. Izay ny mamonjy antsika piny. Izay tonga eto amin'ity toerana ity. Mahery ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika hiary doladola.
Halleluja! Amin'ny anaran'i Jesosy mbola mirary soantsika rehetra ao, maretatra amin'ny farany. Maretatra amin'ny farany. Aza mba miaraka mirona any amin'izay maty ianao. Fa ao kandroso ho any amin'izay miakatra any an-danitra ianao. Dao hiteka mahafantompatra ny etransika. Halleluja! Misaotra Andriamanitra fa vita soa matsara ny fotoana teto Androany. Misaotra ny amin'ny afatra izay nampombanao anay hatramin'ny maraina ka hatramin'izao tolakandro izao. Ny fiangonanao tonga fiangonana mahery, fiangonana mafanafo, fiangonana mirehitra, fiangonana mandroso ho any amin'ilay fitsenana Jesosy eny amin'ny ranonlanitra. Anana zany toepana hitsenan'i Jesosy zany izahay. Omena voninahitra ny anao. Mpandresy zahay anio. Mpandresy foana izahay. Mpandresy mandrakizay ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia eno tsara filazana. Veloko amintsika.